Nanatanteraka atrikasana mela belarana ny drafsa nasionaly momba ny fampandrosonana PND ny ministera Min Toekarena nandray anjara tamin'ny fiara-midinika ihany koa ny mpamatsy vola fanadidina vetrany. Efa betsaka ny dingana tanterana momba ny fandrafetana ny drafitra nasionaly amin'ny fampandrosonana ny PND. Nisy ny fampiresana nasionaly sy teny amin'ny faritra momba izany ary eo amin'ny dingan'ny fandrafetan'izany Madagasikara ankehitriny. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ity atrikasan'ny tanterana androany teny ministera Min Toekarena ity fotoana izay nahafahanana makafaka ny dingana vita sy ny famolavolana izany drafitra iverina ivoaka mialohan'ny faran'ny taona izany. Ny tanjona tratrarina moa zany dia jerena ny paikady izay misy eo anivon'ny ministera samihafa na nataontsika hoe stratégie sectorielle dia raisina zay mba tsy hisy fanohitra amin'izay tetim-pivoarana amin'ny ankapobeny izay efa natomboka ny fandrafetana azy. Ny tanjona moa zany dia io comité teknika io no hiara-miasa maharitra ary hijery amin'ny fomba ataoko hoe fomba teknika ihany koa mba hisiny zay cohérence zay. Ny zavatra faharoa tsara marina angamba dia misy rafitra anankiroa izay miara-miasa dia ny comité de pilotage ahitana solotenan'ny ministre vitsivitsy izay manome ny orientation ataoko hoe orientation stratégique ary ny comité technique izay manatanteraka an'izay amin'ny lafiny opérationnel. Anisan'ny nandray anjara tamin'ity atrikasandroany ity ny sehatra tsy miankina ho azy ireo dia ilaina ny fisian'izany drafitra izany ahafahana mametraka ny fampifehezana ao anatin'izany sehatra ny fampandrosoana sy mametraka ny andraikitry ny tsirairay izany. Ny sehatra tsy miankina amin'ny ankapobeny dia tena manantena mihitsy ho arafitra aingana ity paikady ny fampandrosoana eto Madagasikara ity. Fa maha sehatra tsy miankina moa dia ny lafiny ara-toekarena ny tena manamaika satria azo ivelona fa efa vorivory ny fepetra rehetra ahafahana mampandroso ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara kanefa na ny mpamatsy vola raisam-pirenena na ireo mpandraharaha avy any ivelany tia hampiasa vola eto dia miandry mihitsy any isiny ny atao hoe lanatsiny amin'ny teny frantsay hoe cadre référentiel mba ahafahana mihitsy zany mahafantatra hoe aiza ny tiany hitondrana amin'ny fampivoarana ara-toekarena sy ara-tsosialy eto Madagasikara dia mizotra arak'izay avy eo ilay tena hoe hitondrana ny fampiasana ny vola. Tanjona amin'ny fametrahana ity drafitra ity ny ahafahana manana fijery sy fitaovana ahafahana manapa-kevitra eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana eto amin'ny firenena na eo amin'ny lafiny sosialy izany na eo amin'ny lafiny toe-karena.